Salama tompoko. Tena aina hivelomantsika kristiana mihitsy ny fanahy masina. Raha iverenantsika kely ny tantaran'ny asa famoronana izay nataon'Andriamanitra tany ampiandohana tany dia mahita tsara tsika amin'ny Genesis 1:20 fa namorona ny antsoina hoe azan-dranomasina Andriamanitra tamin'izany fotoana. Alohan'ny namoronany azan-dranomasina nefa nanitrondro dia noforoniny aloha ny antsoina hoe ranomasina ao amin'ny Genesis 1:7 hatramin'ny 10. Fa inona no antony namoronany ranomasina aloha zay izy vao namorona ny trondro? Tsotra be mihitsy satria tsy afaky ny velona tsy ao anatin'ny rano ny trondro. Tahaka an'izay ihany koa ny fiainantsika kristianina. Jereo tsara fa alohan'ny alan'i Jesosy tety ambony tany tety ao amin'ny Jaona 20:2 dia nilaza tamin'ny mpianany izy manao hoe dia hoy izy tamin'ny raiso ny fanahy masina dia nanisy fofinaina hozy izy tamin'ny vavany izy. Inona no tiany tenin'Andriamanitra ho ambara amin'izany? Alohan'ny alan'i Jesosy dia nanambara mazava tamin'ny mpianatra izy ary nanisy fofinaina tamin'ny mpianatra mihitsy mba handraisan'ny zareo ny antsoina hoe fanahy masina, satria tahaka an'izay ihany ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra antsika zanak'olombelona tamin'ny fotoan'andro ny Genesis 2:7 rehefa namorona antsika olombelona ho n'Andriamanitra tamin'ny fotoan'androny, rehefa vita no volavolaina tamin'ny tany araka izay vongana ny itiavany azy teo dia nanisy ny antsoina hoe fofinaina mahavelona tao amin'ny vatatsika tao ary rehefa tonga tao amin'ny vatatsika ilay fofinaina mahavelona izay tsika vao tonga olombelona na izay tsika vao velona. Dia tsy misy afatahaka an'izay ihany koa ny amin'ny tantarantsika kristianina ity. Alohan'ny nandehanan'i Jesosy dia nofofon'ny fofinaina mihitsy aloha ny mpianatra mba handraisan'ireo fanahy masina, satria maninona? Raha toka tsy manana ny fanahy masina dia tsotra ihany ho antsika izay mivelona aty amin'ny fotoana na izao vaninandro farany misy atsika izao na ireo mpianatra tamin'ny fotoan'androny dia tsy ho velona mihitsy tsy manana ny antsoina hoe ny fanahy masina. Raha toka maka ohatra vitsitsika ny amin'izay hoe anambaran'ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina, Jaona 7:7-7 dia oharina toy ny rano izy ao. Jaona 7:5 dia oharina ho toy ny rivotra izy ao. Jaona 2:7 dia oharina ho toy ny afo izy ao. Hitantsika amin'izany raha reo ohatra tsotra oentin'ny tenin'Andriamanitra manambara ny fanahy masina ireo dia isan'ireo dindon'ny aina tsy afa misaraka amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, tsy afaka misaraka amintsika ny antsoina hoe rano. Raha tsy misotro rano sika dia maty. Tsy afaka misaraka amintsika ny antsoina hoe rivotra. Rehefa tsy misy rivotra ufuatsika maty ihany koa tsika. Tsy afaka misaraka amintsika ihany koa ny antsoina hoe afo, satria manina rehefa tsy misy afo andretatsika ny fatana sy ny sisa rehetrarehetra iny mba handrahoantsika sakafo dia tsy afaka ny velona ihany koa tsika. Tsotra be izay tiany tenin'Andriamanitra ambara amintsika. Tena aina ivelomantsika mihitsy ny fanahy masina ka antony nanasiany Jesosy ny fofinaina tamin'ireo mpianatra alohan'ny nandehanany ka nanomezany azy ireo ny antsoina hoe fanahy masina, satria maninona ny fanahy masina no aina ivelomantsika. Samiary ho tain'Andriamanitra veloma tompoko.